loha hevitra ny ten'Andriamanitra moa dia mikasika ny amin'ny fifadikanana satria ny volana febroary moa dia fiangonana maro no nifidy ny volana febroary mba ho volana anaovana fifadikanana. Ao ny manao ray volana mihitsy dia ao ny manao 2 andro. Tena hoe natokana hivavahana sy fadianana hanina zany ty volana febroary ary isaorana ny tompo zay fotoana tena hoe natokana hivavahana sy hifadianana hanina izay. Ka zay mahatonga antsika hoe iresaka momba ny fifadikanana. Jerentsika dia ny hoe ny fiangonana voalohany koa ka mba nifadihanana takatsika. Faharoa dia hojerevantsika ihany koa hoe fa inona tokoa moa ny fifadikanana. Ary fahatelo hojerevantsika zany ireo karazana fifadikanana. Ary ny fahaefatra dia ao anaty baiboly ao dia misy mifady hanina. Dia hojerevantsika ny antony ny fadianan'izy ireo hanina dia andraisantsika lesona izany. Ka ndao ary hojerevantsika voalohany hoe ny fiangonana voalohany dia ny fady hanina ihany koa izy ireo. Asan'ny apôstôly toko 17 ny 2. Asan'ny apôstôly toko 17 dia ny 2. Ary nanao fanompompivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianana ireo dia hoy ny fanahy masina, atokany ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy. Hitantsika zao mivambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe nanao fotoam-pivavahana ho an'ny tompo ny fiangonana voalohany sy ny fahadianana. Zany hoe sady nanao fotoam-pivavahana izy zany ohatra antsika izao zany hoe nanao fotoam-pivavahana alahady fa sady ny fahadianana. Fa ny azy moa tamin'izany fotoana izany dia nanana ny andro izay nanaova ny fotoam-pivavahana izy, fa narahany fifadikanana izany. Ny fiangonana voalohany moa no lesona modely. Tsika zany tsy hoe makatahaka ny fiangonana tsy na fiangonana roa, fa ny tena fiangonana alaitsika tahaka dia ny fiangonana voalohany. Ny etaetantsika dia ny hoe fiangonana araka ny asan'ny apôstôly, fiangonana mitovy amin'ny asan'ny apôstôly. Ka izy ireo koa zany dia mba izy ireo zany no anisan'ny fiangonana ny fadihanana na fiangonana ny fadihanana voalohany dia tsika manaraka mianatra azy ireo. Ndao ary hojerevantsika hoe fa inona tokoa moa ny fifadikanana. Ezra toko 9 ny 120 ka hatramin'ny 17. Ezra toko 9 ny 120 ka hatramin'ny 17. Dia niantso andro fifadikanana aho teo amorony ony ahava, ampahoriana tena eo anatrehan'Andriamanitray mba hangataka azy halavorariny dianay sy ny anivady aman-janakay ary ny biby fiomponay rehetra. Fa mahamenatra ny hangataka miaramila sy mpitaingon-tsoavaly amin'ny mpanjaka hiaro anay amin'ny fahavalonay eny an-dalana, satria efa niteny tamin'ny mpanjaka izahay ka nanao hoe ny tanan'Andriamanitray mahasoa izay rehetra mitady azy, fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa mamely izay rehetra mahafoy azy. Ary ny fadihanana izahay ka nangataka izany tamin'ny Andriamanitray dia nihaino anay izy. Ny fadihanana Ezra sy ireo niara-dia aminy dia zao no nambarany hoe ny fadihanana izay ampahorinay ny tenanay, ampahorinay ny tenanay. Ny fifadikanana zany dia tsy inona akory fa fampahoriana ny tena. Ary tsy izay ihany fa
ozy izy izy raha hoe ny tanan'andriamanitra dia masoa zay rehetra mitady azy. Ny fifadikanana ihany koa zany dia fitadiavana n'andriamanitra. Fitadiavana n'andriamanitra ny fifadikanana. Zany hoe rehefa mifadikana zany tsika dia mampahoro ny tenantsika ary ihany koa mitady ny tavan'andriamanitra. Mitady ny tavan'andriamanitra. Ary dia zao no voambaran'andriamanitra moa hoe hitady anareo dia ho hitanareo rakatsainareo amin'ny fonareo rehetra. Zany hoe ao anatin'ny fifadikanana zany tsika no mitady ny tavan'andriamanitra, mikatsaka azy, mikatsaka an'andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Zay zany ny fifadikanana zay. Manokana fotoana kely zany tsika mba ampahoriana ny nofontsika ary hitadiavantsika n'Andriamanitra. Ny Andriamanitsika moa dia ny raintsika any an-danitra dia mandre izy, fa koa izy mahita, mijery antsika izy zany, dia aseho antsika amin'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra mampahoro eto anatrehanao tady ny tavanao rehefa mifadikanana zany tsika dia zavatra hitan'Andriamanitra dia zao hoe mampahoro ny tenantsika, mitady ny tavan'Andriamanitra, mampahoro ny tenantsika isika ary mitady ny tavan'Andriamanitra. Lay tsy mihinan-kanina iny dia fampahoriana ny tena iny. Lay tsy mihinan-kanina iny dia fitadiavana ny tavan'Andriamanitra. Ndeha ro jerevantsika le karazana fifadikanana. Maro izy ireo fa anankiroa ihany ny jerentsika aloha. Dia ao ny nataony Estera. Estera dia voambaran'ny ten'Andriamanitra hoe ny fadikanana nampiantso ny jiosy rehetra izy hoe daontsika rehetra hifadikanana dia tsy hinan-kanina sady tsy hisotro rano. Zay moa ny sady tsy hinan-kanina tsy hisotro rano ao anatin'ny 3 andro. Fa ny tsika aloha dia ny azo moa tena hoe andoranga, tena ho ampahoriana mihitsy ny tenantsika dia sady tsy hisotro rano tsika. Fa ny tsika indray dia misotro rano mandritra ny 220 andro zany ianao, satria zay ny fifadikanana ataontsika. Dia afaka mihitsy ianao tsy mihinan-kanina mihitsy ianao mandritra ny 220 andro, fa misotro rano be dia be. Tsy mihinan-kanina mihitsy, tsy mihinan-kanina ianao maraina, tsy mihinan-kanina ianao atoandro, tsy mihinan-kanina ianao hariva, fa misotro rano be dia be. Ny karazana fifadikanana voalohany zany dia ilay tsy mihinan-kanina mihitsy fa misotro rano. Raha ohatra nefa ianao tsy mahavita 220 andro fa zay vitanao, ny Estera zao 3 andro, mety havita 4 andro ianao, 5 andro, 7 andro, 8 andro, 9, 10 andro zay vitanao. Fa afaka ianao zany mampahoro ny tenanao sy mitady ny tavan'Andriamanitra amin'ny alalan'izay karazana fifadikanana zay hoe tsy mihinana mihitsy ianao, fa misotro rano fotsiny ny tena ataonao be dia be. Afaka manao 10 andro ianao arak'izay vitanao, zay apetrako ny tompo mavesatra sy etaeta ao anatinao. Zay zany ny karazany voalohany zay, lay tsy mihinana mihitsy fa misotro rano. Dia misy indray karazany faharoa zay nataon'ny Daniel. Lay karazany faharoa indray dia zao
mandritra ny 2 andro dia tsy mihinana ianao ny maraina, tsy mihinana ianao ny atoandro fa ny ariva kosa ianao ny mihinana, isakariva ianao mihinana. Mety koa zay efa ao anatin'ny fampahoriana ny teny zay sy fitadiavana ny tavan'Andriamanitra. Dia zay vitanao koa na 3 andro na 4 andro na 5 andro na 9 andro na 8 andro, arak'izay vitanao dia ataovy. Raha ohatra manao anao 220 andro fisakariva foana ianao mihinana, efa fampahoriana ny teny zay, fitadiavana n'Andriamanitra zay, efa zava-dehibe zay. Dia izy ianao ka no nitoebatako ndraiky ho pastera dia zao mety ny hariva mihinana dia maraina mba mihinana kely ihany koa fa ny atoandro tsy maninona zany. Ao anatin'le fampahoriana ny tena avokoa zany. Rehefa zay no zakanao, zay no azonao atao, zay no vitanao, dia ataovy mandritra ny 220 andro, na ataovy arak'izay andro vitanao. Fa zay ny karazana fifadikanana zay. Na zany ianao manao an'ilay tsy mihinana mihitsy fa misotro rano, na ny vitanao na ny zakanao na ny mety fa somaro mihinan-kanina kely ianao, fa tsy dia mihinan-kanina be koa nefa hoe rehefa hariva zany dia manao fety be. Fa fampahoriana ny tena ny fifadikanana dia ataovy arak'izay fampahoriana ny tena azy izay. Ndao ary ho jerevantsika, efa hitantsika zany zay hoe fiangonana voalohany dia ny fadikanana. Dia efa hitantsika ihany koa hoe inona moa ny fifadikanana. Dia efa hitantsika ihany koa ireo karazana fifadikanana. Dia ndao ary tsika hijery ao anaty baiboly ireo zay fadikanana, dia angalantsika lesona izy ireo, ho jerevantsika ny antony zay nifadianana izy ireo hanina. Ndao ary vakintsika ny tenin'Andriamanitra voalohany. Nehemia 1 ny 7 ka hatramin'ny 4. Nehemia 1 ny 7 ka hatramin'ny 4. Ka hono navaliny ahy, ny sisa tamin'ny fahababony izay any amin'ny tany any dia mitondra fahoriana be sy latsy, ary voarodana mandany Jerosalema sady nidoran'ny afo ny vavahadiny. Ary rehefa nandray izany teny izany aho dia nipetraka ny tomany sady niferinaina andro maro, ary nifadianana sy nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra ny lanitra. Nifadianana Nehemia, ferinaina mihitsy izy dia nifadianana. Inona moa ny antony nifadianany hanina? Nanontany izy hoe manahoana ireo rahalahiko, manahoana ireo jiosy any Jerosalema any, satria nisy olona tonga tany aminy. Dia nilaza ilay nanao tatitra taminy hoe tena mampalahelo ny andro Nehemia, ny manda dia rava, ary ny jiosy mpiray firenena amintsika dia ory fadiran'ovana, miaritra latsa be. Rehefa naheno an'izay Nehemia dia nalahelo izy, ary ny ferinain'andro maro dia nifadianana. Ny antony nanaovan'ny Nehemia n'ilay fifadikanana zany dia noho ny vaovao mampalahelo izay eniny, noho ny alahelony, dia izay nahatonga azy nanao vavaka sy fifadikanana. Tovy amin'izany ndrindra ireo mpino tao Ninive, rehefa hitan'Andriamanitra ny faratsian'izy ireo dia naniraka amin'ny Jona Andriamanitra. Ry Jona, mandany ianao lazao, afaka 70 andro dioravana ny tanànan'i Ninive. Rehefa lasy Jona nanambara an'izay sy nilaza an'izay, nalahelo ny mpanjaka sy ny mponina rehetra tao Ninive. Rehefa nahita an'izay vaovao mampalahelo izay hoe ho ravana, ho faty zany tsika, ho ringana zany tsika, dia nalahelo izy ireo,
dia inona ny zavatra nataony rehefa nahinao an'izay vaovao mampalahelo izay fombarany tenin'Andriamanitra fa nifatihanina avokoa izy rehetra ary ny azy ara tena nataony hatramin'ny biby, hatramin'ny akoho, ny vorona, ny gana, ny gisa, ny kisoa sy ny omby ary ny ondry dia nifatihanina avokoa. Ny lesona ho antsika zany izay nataony Nehemia sy ny mponina tao Ninive izay hoe manoloana ny zavatra mampalahelo anao, mampalahelo antsika. Mety misy zavatra mampalahelo anao ren'ny sofinao, mety misy zavatra mampalahelo anao hitan'ny masonao, mety misy zavatra mampalahelo miatra amin'ny tenanao, misy zavatra nampalahelo anao, mety misy teny nampalahelo anao, mety misy fihetsika nampalahelo anao, mety misy zavatra nampalahelo hitanao, misy zavatra nampalahelo amin'ny ankonanao, eo amin'ny fianakavianao, eny eo amin'ny asan'Andriamanitra mihitsy, eo amin'ny firenena. Misy zavatra nampalahelo anao, navesatra ny fonao. Dia rehefa manoloana an'izay ny lesona menonemy antsika dia mifatihanina, mifatihanina, manokana fotoana hifadianana hanina satria matsiaro ianao misy zavatra mampalahelo anao. Eny ndraindraiky misy fotoana ohatr'izao hoe eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainantsika dia hoy isitsika hoe tena malahelo mihitsy raha angamba foko fa misy an'ity fahazaran'ny rasy ity tena malahelo tiako ialana raha nga izy fa tena tsy manome vinaitra an'Andriamanitra ary tsy tiako dia izao manokana fotoana ianao ampahoriana ny tenanao amin'ny alalan'ny fifadikanana, angatahana ny herin'ny mifanahy masina ary dia mitady ny tavan'Andriamanitra ianao satria mampalahelo anao ilay zavatra misy eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fanomponao an'Andriamanitra. Ny lesona zany menonemy antsika dia ny hoe rehefa misy zavatra mampalahelo dia hoentitsika eo anatrehan'ny mivavaka sy fifadikanana izay. Ndao ro jerevantsika indray ny lesona faharoa. Tantara faharoa toko faharoapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tantara faharoa toko faharoapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary noho ny afaka izany dia avy ahy tamin'i Josafata ny taranaka Moab sy ny taranaka Amona mba hanany ankoatry ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy amin'ny Siria ho avy ady aminao, ary indreo izy ao Hazezotamara. Dia natahotra Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sady niantso andro fifadikanana ho an'ny tany Joda rehetra. Josafata ihany koa dia niantso andro fifadikanana ho an'ny tany Joda rehetra. Inona ny antony? Tonga ny taranaka Amona hiady aminy. Dia nisy nilaza tamin'i Josafata hoe ry Josafata, misy miaramila be dia be any tonga ho avy hanafika anao, handringana anao, hamono anao ary hiady aminao. Vao naheno an'izay Josafata dia natahotra izy, dia nandray fanapahan-kevitra tsara izy, nitady an'Andriamanitra izy. Aleo nitady an'Andriamanitra. Dia inona nataony? Nivavaka sy nifatihanina izy rehetra, nampahory ny tenany, nitady an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka sy fifadikanana. Ny antony nivavahany nanaovan'i Josafata n'ilay vavaka sy fifadikanana zany ka nitadiavany an'Andriamanitra sy nampahoriany ny tenany dia noho ny ady izay ho lalovany, ny ady eo amin'ny fiainany. Lesona lehibe ho antsika ihany koa zany. Indraindray amin'izao fanompontsika amin'ny Tompo izao dia misy ady lalovantsika, misy fizantoetra, misy olana, misy aretina, misy fahasairana,
eny misy fanainjehana, misy fanarabiana manoloana ny renretrarehetra reny a dia nylesona tsara ary mahafinaritra meny Josafatatsika dia ny fadihanana. Manokana fotoana manapa-hevitra amin'izao fotoana ny fifadikanana izao, raha ohatra ianao manatrika eto amin'ny toerana ity, mandalo ady, mandalo fizantoetra, misy zavatra mahazo anao, tsika mantsy indraindray amin'ny fiangonana indraindray za variana mihitsy indraindray a rehefa anontaniana amin'ny fiangonana hoe atsakanao ambony ny tanàna izay mandalo ady, atsakanao ambony ny tanàna izay manana olana, dia matetika rehefa mipetraka izay fanontaniana izay a dia betsaka amin'ny manangan-tanana. Fa izao nefany rehefa jerena no mifadihanana dia vitsy ny mifady. Noho izany a Josafata rehefa reny fa tonga ny ady dia tsy nijanona fotsiny tamin'izao izy, tsy niteny izy hoe alao izy ho avy fa zay fidonany any fidonany rehefa maty tsika dia maty anohitra aloha tsika fa rehefa resy fa tsika akory atao, tsy izay. Fa rehefa tsapany ao anatin'ny ady izy, ao anatin'ny olana izy, ao anatin'ny zavatra sarotra izy, dia mitady an'Andriamanitra ny nataony. Nanokana fotoana izy a ampahoriana ny tena amin'ny alalan'ny vavaka sy fifadikanana. Lesona tsara alaitsika tahaka izay. Ndao jerevintsika indray ary ny antony fahatelo. Ezra toko fahavalo ny andiny faha 120. Ezra toko fahavalo ny andiny faha 120. Dia niantso andro fifadikanana aho teo amorony ahava ampahoriana tena eo anatrehan'Andriamanitray mba hangataka azy alavirary ny dianay sy ny anivady aman-janakay ary ny biby fiomponay rehetra. Neny Ezra dia babo izy dia andeha hiverina any amin'ny taniny any Jerosalema. Dia nifadihanana izy nitady an'Andriamanitra nampahory ny tenany. Ny antony a dia mba alavirary ny diany, mba ho tonga soamatsara izy, ho totosa soamatsara ny zavatra kasainy, ny zavatra eritreretiny. Andriamanitra niaro azy any an-dalana, ny tanan'Andriamanitra hiaraka aminy. Izay ny antony nanaovany an'ilay vavaka sy fifadikanana. Lesona lehibe ho antsika ihany koa zany hoe amin'ny zavatra izay ataontsika, raha mpianatra ianao manala fanadinana, mpiasa ianao andeha hiditra birao hitady asa, miaraka amin'ny demandy ianao, raha ohatra ianao manana fikasana, misy zavatra vidiana na misy trano ahorona eo amin'ny asan'Andriamanitra, anao trano fiangonana na anao fitoriana amin'ny filazantsara, izy tafika masina tao, isy asan'Andriamanitra tao, tiana ho lavirary reny rehetrarehetra reny, tiana ho totosa tsara reny, tiana handeha tsara reny, dia lesona lehibe ho antsika ny Ezra ny fadihanana izy. Zany hoe raha tiatsy rehefa ohatra zany tsika hoe mba tiako ho vita tsara ty zavatra ataoko ty, mba tiako handeha tsara ty zavatra ataoko ty, mba tiako hilamina tsara ty zavatra ataoko ty, mba tiako tanteraka ty zavatra ataoko ty, mba tiako totosa izy ty, dia ny zavatra ataontsika dia mifadihanana, mangataka amin'Andriamanitra, mitondra mambavaka ny zavatra iny amin'ny alalan'ny fifadikanana,
mba alavrary a ny zavatra zay ataotsika, avita tsara, atotosa tsara. Eny fa nanidiatsika range misy di tiana ho atahotra ny Ezra dia mifady haniny ianao mba ho totosa tsara zany ary ho tanteraka. Ny ohatra farany jerentsika dia andorangatsika hijeren'ny Tompo Jesosy izay modely lehibe ho atsika. Ndaovaka itsika raha ny tenin'Andriamanitra. Matio toko fahaefatra dia ny andiny faharoa. Matio toko fahaefatra ny andiny faharoa. Ary nifady hanina 40 andro sy 40 alina izy, koa noho ny afaka izany dia noana. Asan'ny apôstôly toko 10 ny andiny 730. Asan'ny apôstôly toko 10 ny andiny 730, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly, satria Andriamanitra nomba azy. Ny tompontsika Jesosy dia niazy nandritra ny 40 andro sy 40 alina izy nifady hanina. Fady hanina maharitra izy sady nifady hanina ela. Dia inotsika fa ny antony dia ny Petera moa niasa fanompon'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany hoe Jesosy anie rehefa fitinina ny zavatra nandritra ny fahatongavany tetỳ ambonin'ny tany dia zao hoe nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery izy, ary nandehandeha nanao soa zay rehetra azony herin'ny devoly. Lesona lehibe ho atsika izay hoe fady hanina isika, mangetaeta hifady hanina isika, manokana fotoana hifadianana hanina isika, satria mba tiantsika isika hosoran'Andriamanitra amin'ny fanahy masina sy ny hery, mba ho feno ny fanahy masinantsika ary dia ho fitahiana ho an'ny hafa. Jesosy anie tena fitahiana ho an'ny hafa, nandehandeha nanao soa, dia mba hiritsika koa tsika ho fitahiana ho an'ny ankonantsika, dia izay nifadianantsika hanina mba ho feno ny fanahy masinantsika, ho ao anatsika ny herin'ny fanahy masina, dia hitosaka amintsika ny vokatry ny fanahy masina, hiasa eo amintsika ny asa sy ny herin'ny fanahy masina, dia ho fitahiana ho an'ny hafa zany, fitahiana ho an'ny fianakaviana, ho an'ny ankonana, ho an'ny manodidina, ho an'ny asan'Andriamanitra mihitsy ary. Mangetaeta zany ianao mba ahery ny ara-panahinao, mangetaeta ianao mba hitombo ny ara-panahinao, mangetaeta ianao mba handroso ny ara-panahinao, mangetaeta ianao mba ho tahiana ny ara-panahinao. Zay etaetanao hitombo, etaetanao handroso, etaetanao ahery zay, ary etaeta mba ho ampiasain'Andriamanitra, mba ho fitahiana ho an'ny hafa, ho ampiasain'Andriamanitra hanampy ny hafa, ho ampiasain'Andriamanitra mba ho fitaovana entin'Andriamanitra manatsara ny hafa, dia mivavaka sy mifady hanina ianao. Noho izany ary havana izay manatrika eto amin'ny toerana ity, manomboka androany fifadikanina eo raha ho atsika izay anao 220 andro. Noho izany mampahery atsika mandray sanjara arak'izay etaetanao, arak'izay fanorinao, arak'izay apetraky ny Tompo am-ponao, arak'izay apetraky ny Tompo ao anatinao, dia mandray sanjara, manao vavavaka azy fifadikanina, manapa-hevitra mba anokana fotoana ampahoro ny tenanao ka hamela ny sakafo aloha, ampahoro ny tenanao ka mba tsy hinana aloha, manapa-hevitra anokana fotoana hitadiavana ny tavan'Andriamanitra, hitadiavana n'Andriamanitra amin'ny fo rehetra, anokana fotoana. Mino aho fa andray anjara tsika rehetra, ary tsika rehetra ihany fa
zay figonana rehetra mandre zao tenin'Andriamanitra zao dia andray anjara ifady amina avokoa. Ka noho izany dia manasantsika rehetra mba hanao amenina mafy amin'izao zavatra zay ambara amintsika izao, satria ireo lesona teo dia mino fa mahakasika ny lafim-piainantsika rehetra, mahakasika ny lafim-piainantsika rehetra, ireo lesona zay sy antony nanaovan'ireo tao anaty baiboly fifadikanana, mahakasika ny lafim-piainantsika rehetra zany. Tsika rehetrarehetra dia voakasika izany avokoa. Ka noho izany iteny dia ataovy amenina mafy zao zavatra lazaiko izao, dia ho hitanao fa rehefa anao vavaka sy fifadikanana ianao dia ho tsapanao tokoa hoe tena nataon'Andriamanitra tokoa ilay zavatra zay nandraisako anjara tamin'ny fifadikanana. Ndao atombokontsika amin'ny Nehemia Nehemia lay alahirony dia tao ambadiky le fifadikanana dia lasa izy noho ny fitahian'Andriamanitra nakany Jerosalema, dia voatsangana mandany Jerosalema tao anatin'ny 250 andro ary dia nanomboka faly Nehemia. Ka noho izany ho anao zay manana alahelo amin'izao fotoana izao, ho anao zay misy zavatra mampalahelo anao, nandre zavatra mampalahelo anao, ny zavatra nandratra mety nakarary ny fonao, ao ambadika sy ao aorian'ny vavaka sy fifadikanana dia ho feno fifaliana ianao, ho fifaliana no amen'ny fonao, ho fiadanana no amen'ny fonao, feno fifaliana ianao. Faharoa Josafata nandalo aty izy, fa rehefa nifady hanina izy dia nandray anjara Andriamanitra, nirotsaka tsehatra nandray anjara Andriamanitra ary dia nampandresy azy, nandresy izy. Andriamanitra mihitsy no nirotsaka tsehatra nampandresy azy. Mety misy amintsika zay mandre zao tenin'Andriamanitra zao ihany koa mandalo ady ianao, na eo amin'ny tenanao manokana, eo amin'ny asanao, eo amin'ny fivelomanao, eo amin'ny asan'Andriamanitra, eo amin'ny fiainanao, mandalo ady ianao, matsapy ianao misy olana, eny misy tsy fahasalamana, misy zavatra sarotra, dia androany mampahery ianao mandraisa anjara amin'ny fifadikanana. Fa rehefa mandray anjara amin'ny fifadikanana ianao, Andriamanitra andray anjara ampandresy ianao, andresy ianao satria hirotsaka tsehatra Andriamanitra, andresy ianao satria ho eo Andriamanitra, andresy ianao satria hiasa Andriamanitra. Ho avy Andriamanitra amin'ny fotoana tsy ampoizinao, ho avy Andriamanitra amin'ny fotoana tsy ampoizinao, dia ho tonga aminao ny fandresena ao ambadiky ny fifadikanana. Ezra dia izao ny zavatra nataony, tiano lavorary dia nifady hanina izy, dia ny tanan'Andriamanitra ny nanampy azy, tanan'Andriamanitra ny niaro azy teny an-dalana, ary ny tanan'Andriamanitra tonga somatsara izy. Mandraisa anjara amin'ny fifadikanana. Misy zavatra irinao ve? Misy zavatra eritreretinao atao ve? Misy zavatra mpankasainao ve? Misy zavatra mampangetahetanao ve mba tianao atao? Mialohan'ny anaovana io zavatra io, mialohan'ny andehananao, mialohan'ny anao amin'ny zavatra eritreretinao io, mialohan'ny fidiananao zavatra izay tianao vidiana, manao vavaka sy fifadikanana. Fa ao ambadiky ny vavaka sy fifadikanana
dia ho hitanao fa ho lavira zany satria ny tanan'Andriamanitra miaraka aminao, ny tanan'Andriamanitra mombanao, ny tanan'Andriamanitra anampy anao, ary ny tanan'Andriamanitra leo aminao. Halleluja. Farany izay hitantsika tamin'ny Tompo Jesosy nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery izy, ary nandehandeha nanao soa, nandehandeha nanao soa, nanao soa olona, nanasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Tsy mahafinaritra ve zany hoe ianao isika izao ataon'ity fiangonana ity ho antsika rehetra izay mandray ny tenin'Andriamanitra izao. Tsy mahafinaritra ve mahita anao hoe ianao dia fitahiana ho an'ny hafa, ianao dia mandehandeha manao soa ny hafa, ianao dia manasitrana izay rehetra ampiasain'Andriamanitra, nasitrana izay azo ny herin'ny devoly, ianao dia omban'Andriamanitra. Mahafinaritra mahita an'izany satria voninahitr'Andriamanitra izany. Mandray sanjara amin'ny fifadikanana, fa ho ambadiky ny vavaka sy fifadikanana dia hanositra anao amin'ny fanahy masina sy ny hery Andriamanitra, ary dia ho fitahila ho an'ny hafa ianao, andehandehanao soa ianao, tianao fahazavana tokoa ianao, ary mifanasiny tany ianao. Halleluja. Ho tanteraka amintsika rehetra ny zany afatra ny tenin'Andriamanitra zany ao ambadiky ny vavaka sy fifadikanana, fa manana etaeta ary mandraisa anjara arak'izay vitanao. Raha fitiantsika zany ny tenin'Andriamanitra teo dia izao: fiangonana voalohany dia ny fatihanana, faharoa ny fifadikanana dia tsy inona akory fa fampahoriana ny tena sy fitadiavana ny tavan'Andriamanitra. Misy karazany fifadikanana, ao le tsy mihinana mihitsy, fa ao konefa le mihinana ihany ary mihinana matsatsotsatso. Ny zava-dehibe dia izao: ny fifadikanana tsy atao fahazarana fa misy antony. Rehefa hifatihanana zany ianao dia izao hoe Andriamanitra hifatihanana ny antony dia misy zavatra manavesatra ny foko, misy zavatra mampalahelo ahitako eo amin'ny asan'Andriamanitra. Vitsy kely loatra dia hifatihanana, andeha hivavaka sy fatihanana. Ny antony dia izao: mandalo ady aho, eny fa na tsy ianao arange fa mandalo ady ny ravaviko, ny ankonako, dia andeha hifatihanana. Izay ny antony. Andeha hifatihanana ny antony dia misy zavatra ataoko, tiako mba ho totoso zany, tiako mba ho tanteraka izany, dia izay ny anaovako fifadikanana. Andeha hanao fifadikanana, ny antony dia izao: mba tiako handroso rangahy ny ara-panahiko aho, mba tiako ahery ny ara-panahiko, mba tiako tombo sy hatanjaka ny ara-panahiko, dia izay ny antony. Tsy fahazarana sy fotsiny fifadikanana manao ny olona dia manao, fa izay mahatonga antsika ny teny hoe ny an'Andriamanitra dia le antony ny tena zava-dehibe aminy. Ndao ry vavakantsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay afatra ny tenin'Andriamanitra izay.